miarabantsika rehetrarehetra Ken Solitena Antarika Marche 4 ihany eto amin'ny Culture 261. Manana zava-baovao zay atao amin'ny 19 juin ho avy zao ao Antsahamanitra. Concert anay io dia Retour en Force Antarika Marche 4 zany. Ny tena anton'izy io dia nampatonga anay nanao an'ilay Retour en Force moa zany tsy hoe tonga masika fa elaela tsy tazana zay nanao concert lehibe teto amin'ny tanàna. Dia zao zay efa grand complet tsara, mbola napiditra élément kely ary zay nampany David sy Titan mbany kely avy any Tamatavy. Dia lazalaza kely aloha amin'ny atsipiriany fa ny concert manomboka amin'ny roa sasany tsy diso. Zaho moa zany eo amin'ny lafin'ny fihirana dia baka eo amin'ny lafin'ny fitendrena tonga maro afitsoka, tonga maro anaka, batterie zany ny tena maromarina kokoa. Élisée eo amin'ny clavier, Tince eo amin'ny guitare basse, GG eo amin'ny riff, Titan eo amin'ny guitare solo ary David eo amin'ny deuxième guitare solo. Zay no manarafitra an'ilay Marche 4. Lita moa zany eo foana fa asa mandraraha dia mbola taraiky kely izy. Manam-baovao ihany koa zay fanolorany amin'ny fotoana io dia efa mivoaka ny album ny Marche 4 mitondra lohateny hoe Fanatitra. Misy évangélika maromaro no nataonay ao mety gaga ny olona fa tsy hoe liova fo akory zay ary tsy ratsy koa nefa liova fo fa miankina kokoa amin'Andriamanitra ny zavatra dia mora daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao. Fanatitra zay ny anton'ilay album, nakinina amin'Andriamanitra ary natao fanatitra ho anazy zany ilay album, nataonay ankira fanaizana zany ao ihany samy faly ao ry Solemita, ao ry PDB. Misy hira zay maromaro vitsivitsy no ataonay amin'ny concert io. Ohatra ry Solemita, samy faly, ireny zao hira vaovao daholo. Fiandohana zay efa naverina moa anatin'ny album io dia ataonay ao ihany amin'io. Antsipiti naverina ihany koa zany ataonay amin'io. Mbola misy surprise ihany koa, misy hira vaovao sasany fa antsika mahita anazy. Samy faly tsika rehetra okay.